Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, zavatra idirantsika dia ny royaume ny zanany. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, en toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Namboariny Jesosy ao aminy ny zavatra rehetra. Alléluia. Ty moa débat be ty zavatra ty hoe bon amin'ny katolika sy tsy katolika zany. Amin'ny katolika, doctrine katolika, io Maria io nanao rapport sexuel tamin'Andriamanitra. Zay ny fandraisan'jareo an'io. Zareo tsy miteny an'izany amin'ny publika fa rehefa manao théologie any ambadika any zareo, zay ny doctrine zareo. Donc Andriamanitra manambady. Dia zay ny nanomezan'jareo an'i Maria anarana hoe renin'Andriamanitra hono. Ary raha za vadin'i Jesosy izy ary. Ary raha ianao vadin'i Jesosy, inona fiantsonanao? Jesosy teto ambony tany izy tsy nanambady. Fa ny chrétien rehetrarehetra nge vadin'i Jesosy daholo e. Donc ahoana zany fiantsonantsika zany? Raha Maria zany renin'Andriamanitra. Fa maninona le anankiray antsona hoe renin'Andriamanitra fa maninona ianao tsy antsona hoe rahalan'Andriamanitra indray? Vinanton'Andriamanitra angamba ny tena mety. Sa ahoana zany? Vinanton'Andriamanitra satria vadin'i Jesosy ko. Dia ianao mipetra tsara amin'ny rafozanao a. Mamayeo ianao. Ataovy eo rafozanao nga averinao misangy. Ozy ray aman-dreniko zay. Za kosa ianao ty amin'ny rafozanao. Oza, ay moa izy iny rafozako. Izy io rafozako moa izy io. Adinoko tsindraindray fa mpianatra mantsy ny tena nalalako an'izy io voalohany dia lasa rafozako. Fa ianao amin'Andriamanitra petra tsara ianao amin'ny rafozanao. Ataovy. Dia za ianao amin'ny rafozanao la vérité apetrao. Fa fantany daholo zay ataony vinantony. Io tsisy miafina. Dia ny ankamaroan'olona célibataire mitomany ahita vady fa tsy fantany izy fa manambady avant l'heure. Andriamanitra resaka zavatra rehetrarehetra ao anaty Bibla. Hatramin'ny zavatra anankiray tsy eritreretinao mihitsy. Ao zany. Fa misy certaines choses zany tsy hoentina en public. Na resaka devoly hoe misy fampianarana momba resaka devoly, démonologie ny anarana. Donc zange mila mianatra momba resaka devoly a.
Zany mila mianatra hoe ahoana zany fanambadiana zany araka ny baiboly. Za mila miakanjo ahoana zany fitafy araka ny baiboly. Alleluia. Fa zany ange tsisy nampianatra antsika araka ny teneniko teo hoe ny ray aman-drenintsika namela nataony fa tsy nampianatra fiainana, tsy nitaiza araka tokony ho izy. Satria Abrahama, inona nisafidiko anao zany Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia amin'izay ianao mi-instruire ny zanakanao, taranakanao anaraka anahy. Donc za zany en tant que ray aman-dreny zany inona ny premier devoirako zany, le mamelona ange fa par défaut efa naturel, fa ny tena ataoko ange en tant que ray ange aman-dreny dia mampianatra ny zanako, mi-informer, mi-instruire ny zanako ho lasa tahaky ny rainy, mitransmettre ny valeur an'Andriamanitra amin'ny zanako. Zay nge ny premier devoir amin'ny ray aman-dreny, fa tsy hoe mamelona fotsiny. Donc za nge mampianatra ny zanako hoe ianao raha nambady plus tard any mpanompon'Andriamanitra, olona mahery, mafana ny fony, eo am-pelatanan'Andriamanitra ny alaina, fa tsy fatifatin'olona mitaingy tamboandry. Olona anankiray miasa ho an'Andriamanitra ny alaina, olona anankiray manana valeur ny transmetiavan'ny rainao taminao ny alaina. Valeur transmise, instruction transmise selon la Bible. Ho avy ny taranaka faramandimby, zay ny safidiko anao zy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, éduqueo ny Isaac, formeo izy. Tsy zany ray tondra ny zanako hoe fa io mila jerena zany inona domle ankizy, de reveo transmetena l'izy selon ny valeur. Raha ohatra ka misy tonga maramila zanako ohatra, ino moa resahana anazy, tue au nom de l'Éternel. Hoe vonoy ka fa tsy zany ray miteny hoe aza miady ianao anaka. Raha miaramila izy, prends toutes les armes, vavay ianao alohan'ny ady, Dieu sera avec toi. Pas de quartier ozy miaramila amin'ny film reny, fa tsy voilà. Donc selon ny don'Andriamanitra zany, mila Andriamanitra manampy anazy zany, zay ny hitantsika. Bon, résumé kely izy. Raha tsy lalina tsy mahazo an'le izy. Ianao raha mitony tena chrétien, raha mitony tena hoe mino an' Jesosy sy zanak'Andriamanitra, tant que ianao mbola azon'olona, surtout ny namanao, surtout ny olona tsy mivavaka mahazo anao, ianao dans un problème pas possible. Raha ohatra ka zao tontolo zao no manodidina anao miteny hoe hendry ianao milomano anatin'ny problème pas possible. Fa raha zao tontolo zao miteny hoe tsy azoko mihitsy olona io, raha zao tontolo zao miteny hoe adala izy io, la misinda ny probleminao zay ny dikany, satria ianao tsy mitovy olona rehetrarehetra. Fa tant que ny manodidina ça va daholo, tout le monde eo aminao, ianao milomano anatin'ny problème tompoko. Marivo ianao, marivo, pour ne pas dire tsisy dikany, pokaty. Fa raha ianao rehefa tsy azon'olona, la ianao zay différent fiantsonan'izany, hafa ny sarambambem-bahoaka ianao, de tsy azon'olona ianao. Fa tant que ny manodidina anao, tant que ny namanao mbola mavita mipetaka aminao, non, ianao milomano anatin'ny problème. Za vao converti fotsiny,
na de mbola tsy lalina fa efa tsy azo namako a tsisy namako te hiresaka amiko satria manino finona foana ty Jesosy ty e